Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray tsika fa mbola mahazo tombonandro iarahana miaino sy mianatra ny teniny. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, misaotra anao izay fa mahazo ity andro ity indray hianarana ny teninao. Mangataka aminao izahay, meo anay ny fahazotoana, ny fahatakarana hiditra ao anatin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ezekiela 4:7-5 ka hatramin'ny 2:30 no mana isan'andro ho antsika anio. Fa ny Levita mpisorona taranaki Zadoka kosa, izay nitandrina ny anjara raharahany ny amin'ny fitoerako masina tamin'ny nivilian'ny zanak'Israely niala tamiko, dia izy no hanatonay hanao fanompoam-pivavahana ho ahy. Ary izy no eo anatrehako hanatitra ho ahy ny sabora sy ny rà, hoy Jehovah Tompo. Eny, izy no hiditra ao amin'ny fitoerako masina sy hanatona ny latabatro hanao fanompoam-pivavahana ho ahy, ary tandrina izay nasaiko ho tandremana. Ary raha miditra any amin'ny vavadiny kianja anatiny izy, dia iakanjo rongony fotsy, fa tsisy volon'ondry eny aminy, raha manao fanompoam-pivavahana ao am-bavadiny kianja anatiny sy ao anatiny izy. Satroka rongony no eo andohany, ary kalsona fotsy rongony fotsy no eo ambalahany, ary tsy feh zavatra mahatsemboka azy izy. Ary raha mivoaka ho any amin'ny kianja ivelany ankany amin'ny olona izy, dia esoriny ilay fitafiana nentiny nanao fanompoam-pivavahana ka avelany ao amin'ny efitranomasina, ary fitafiana hafa izy mba tsy hanamasina ny olona amin'ireny fitafiana ireny. Tsy hanaratra ny lohany izy, nefa kosa tsy hanao lava volo, fa ataony tsara ety. Ny divay dia tsy hosotroiny izay mpisorona raha miditra amin'ny kianja anatiny izy, ary tsy hanambady vehivavy efa maty vady, na izay efa nisaorana izy, fa virjina avy amin'ny taranak'Israely, na izay novinadany mpisorona efa maty no vadiny. Ary ampianatra ny oloko ny tsy fitovian'ny masina sy ny tsy masina izy, ary ampahafantatra azy ny tsy fitovian'ny tsy madio sy ny madio. Ary misy mifanditra, ary raha misy mifanditra, dia ireo no hitsangana hitsara ka araka ny fitsipiko no hitsarany azy. Ary ny lalako sy ny didiko dia ho tandremany amin'ny fitoam-pivavahana rehetra voatendriko. Ary ny sabatako dia ho amasinina, ary tsy hiditra ampaty andotony tenany izy ireny, kanefa raha rainy na reniny, na zanany lahy na zanany vavy, na rahalahy na anabaviny tsy manambady, dia mahazo miditra ampaty ihany izy. Ary rehefa voadio aza izy, dia mbola ampiandrasina hafitoana aloha. Ary amin'ny andro idirany ao amin'ny fitoerana masina, dia any amin'ny kianja anatiny, hanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, dia anatitra ny fanatiny no niota izy, hoy Jehovah Tompo. Ary isy lova ho azy, dia izao no lovany. Ary tsy omenareo zaratany eo amin'ny Israely izy, fa izao no anjarany. Ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra no niota, ary ny fanatim-panorenana no hoanina. Ary ny zavatra rehetra izay voatokana eo amin'ny Israely, dia ho azy koa. Ary ny santatry ny voaloham-bokatra rehetra, avy amin'ny zavatra rehetra sy ny fanatitra rehetra izay alaina amin'ny zavatra atao fanatitra,
dia hoan'ny mpisorona. Ary ny santatra ny kobanareo voafetafeta dia omenareo ny mpisorona koa, mba hampitoerana fitahiana ao an-tranonao. Ny zavatra maty ho azy sy izay no viraviraim-biby na vorona na biby dia samy tsy hoan'ny mpisorona. Ray masina o, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Miditra ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny Ezekiela toko faha 470 isika. Zay efa nilazana ary ny lohateny ara de maneho izany fa resaka ny amin'ny mpisorona no avoitra n'ity andalatsoratra masina ity. Inona moa no tena andraikitry ny atao hoe mpisorona? Eo amin'ny 2:120 dia efa ahitatsika ampahany ny amin'izany andraikitry ny mpisorona izany. Andenge vakitsika ny Ezekiela toko faha 470 ny 2:120 aropanao fanompopo vavahana ao amin'ny fitoerako masina izy, dia ho mpiadidy ny amin'ny fiandrasana ny vavahadin'ny tempoly, sy ho mpanao fanompopo vavahana ao amin'ny tempoly. Isolo ny olona hamono ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa izy, ary toetra eo anatrehany hanao fanompopo vavahana ho azy. Eo dia ahitatsika ampahany ihany amin'ny andraikitry ny atao hoe mpisorona, dia ireo taranaka Levi zany, na azo lazaitsika ihany koa hoe Levita. Ny zavatra manaitra nefa eto amin'ity andalatsoratra masina ity dia ny mahita fa nisy ireo Levita sasany na ireo taranaka Levi zay mpisorona zay nanaonao foana, nandeha tamin'ny fahadalana izy ireo ary tsy nankatoa ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe na ny andraikitra zay tokony ny andreketany ary dia nanaonao foana izy ireo. Ary zay ny mampatonga ny ten'Andriamanitra hiditra indrindra eo amin'ny 5:50 amin'ny fanazavana ny taranaka Zadoka. Zao ny voalazany eo amin'ny 5:50 fa ny Levita mpisorona taranaka Zadoka kosa, izay nitandrina ny anjara raharaha ny amin'ny fitoerako masina, dia izy no anatonay hanao fanompopo vavahana ho ahy. No avan'Andriamanitra ny taranaka Zadoka. Jereo tsara nge ny fomba fiteniny fa ny taranaka Zadoka kosa, izy no anatonay. No fidin'Andriamanitra ny taranaka Zadoka, izy no anatona an'Andriamanitra, ary izy no nofidin'Andriamanitra, ary ratsorina dia zao no ankasitran'Andriamanitra ny fitompo vavahana zay notariany taranaka Zadoka. Eto sika dia efa mahita fahamarinana sahady zay azotsika sintonina. Inona ny fahamarinana zay azotsika sintonina eto? Tsy hoe zay rehetra mitarika fanompopo vavahana akory, na manao fanompopo vavahana dia ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsia, jereo tsara eto fa ny taranaka Zadoka kosa, izy no ankasitrahako, izy no anantona hanao fanompopo vavahana. Nahoana? Nankatoa ny tenin'Andriamanitra ny taranaka Zadoka. Ary Zadoka moa raha jerena ara ny dikanteny, ny dikany hoe Zadoka dia hoe marina. Zany hoe ny taranaka Zadoka dia mpisorona nofidiny Salomona, isan'ny fokony Levi izy.
ny taranany dia noheverina ompisorona nanao ny ara-dalàna. Ny fahamarinana eto tsy izay rehetra milaza fa manao fanompoam-pivavahana akory dia ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Eo no mitarika indrindra zany hoe ilaitsika ny fahaizana manavaka, discernement hoy ny fiteny frantsay. Nahoana? Efa ho anatin'ny vanim-potoana zay mivay isika na ny atao hoe apostazia. Ary betsaka no manao karazam-pivavahana. Ary na eo amin'ny lafin'ireny karazam-pivavahana reny ary dia misy no tsy araka ny tokony ho izy intsony. Eo no mahatonga an'Andriamanitra hanavaka tsara. Ary izy mihitsy no milaza hoe izy no ankasitrahako, izy no anatonahy. Fahamarinana anankiray lehibe zany. Ary mahatonga antsika ihany koa hitandrina hay hanavaka amin'izao vanim-potoana izao. Misy tokoa mantsy ange no karazam-pivavahana hafahafa. Ary indraindray ary isika dia voafitaka amin'izy ireny. Ary tsy mahagaga mihitsy fa matetika dia misy no milaza hoe ka misy baiboly mihitsy ao ambony latabatra ka zay nahita mihitsy fa misy baiboly ao. Tsy hoe ny fisian'ny baiboly eo ambony latabatra akory no milaza fa tena fivavahana araka ny sitrapon'Andriamanitra io. Misy ny fivavahan-diso. Misy mihitsy aza amin'izao vanim-potoana izao ny fivavahana zay tena fitaka, hitadiavana tombotsoa, ary tena hitadiavana zay mahasoa ireny mpitondra ireny fotsiny, mpitondra fivavahana ireny. Anjarako ny manavaka, anjarako ny mijery tsara izany. Fa eto dia ahitantsika fa ny taranaka Zadoka amin'ny mampisorona azy dia nanao izay sitrapon'Andriamanitra. Ary ny sitrapon'Andriamanitra ahoana ny atakarantsika azy, satria eo ihany koa ny fanontaniana mipetraka matetika. Ka ahoana nefa no hanavahana ny tena fivavahana kristianina araka ny sitrapon'Andriamanitra sy izay tsy izy? Ny hanavahana azy mivantana ary amin'ny fomba tsotra dia ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ve ny zavatra zay ataony na tanterahany. Tika ny manamarika eto fa izay raha teo no antso na antom-pisian'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Inona no antom-pisiany? Hitarika ny olona handinika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe handinika lalina ny tenin'Andriamanitra ka hamantatra izay tena avy amin'Andriamanitra marina. Eto amin'ity toko fa 4:7 amin'ny bokin'ny Ezekela ity no ahitantsika ary ny taranaka Zadoka zay nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, nankatoy izy ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahamarinana ihany koa zay azontsika hidirana tsy moramora dia izao. Izany fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra izany eto dia miseho amin'ny fanatanterahany taranaka Zadoka ny fomba amampanao zay tena notarihan'Andriamanitra. Eto zao dia ahitantsika ohatra manomboka amin'ny 7:12. Jereo nge, ary raha miditra any amin'ny vavadiny kianja anatiny izy dia iakanjo rongony fotsy, fa tsisy volon'ondry eny aminy. Mahavariana, jereo tsara, tsisy volon'ondry eny aminy. Ny akanjo volon'ondry mantsy dia noheverina fa mitahiry vovoka na mitahiry hatsemboana. Noho izany dia tsy tokony ny mpitondra fivavahana na ny mpisorona zay manatanteraka fanompoam-pivavahana iakanjo volon'ondry, fa iakanjo rongony fotsy kosa izy. Moa tsy manaitra ve ny mahita izany? Fa na dia amin'ny fanamina aza izany dia voafaritra teo anatrehan'Andriamanitra. Ny Levita zay manatanteraka fanompoam-pivavahana hiaona amin'Andriamanitra, na dia ny fanamina azy dia efa nofaritana eo anatrehan'Andriamanitra. Jereo ny 9:12. Tsy fehizavatra mahatsemboka azy izy. Eo le nilazaintsika teo aloha, ny akanjo volon'ondry zay misy miraikitra ny vovoka na mamefehy mahatsemboka dia tsy tokony hoentina eo anatrehan'Andriamanitra. Eto sika dia afaka maka sarisary an-tsaina izany
fa ay moa ireny fanamiana izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny tempolony, any amin'ny fiangonana ireny zany, hay moa zany izy ireny misy dikany avokoa, tsy nataotao foana, satria Andriamanitra mihitsy no nanome toromarika hifanaraka amin'izay sitrapony. Ary tsy mahagaga raha mbola miteny any izy eo amin'ny 7:7, ary raha mivoaka ho any amin'ny kanja ivelany, ankany amin'ny olona ny mpisorona, dia esoriny ilay fitafiana nentiny nanao fanompoam-pivavahana ka avelany ao amin'ny efitranomasina. Ary hitafy fitafiana hafa izy, fa tsy hanamasina ny olona amin'ireny fitafiany ireny. Andray, jereo tsara ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, fa na dia ny fitafiana azy hay misy heriny ao ambadika izany, manamasina ny olona na tsy manamasina ny olona, ny fitafiana izay entin'ny mpisorona nanatrika ny vahoaka. Fahamarinana izay mbola mivoitra ihany koa izany. Ary zany fahamarinana izany dia avoitra ny tenin'Andriamanitra, fa na dia eo amin'ny fomba fisehoan'ny mpisorona azy, 19, tsy hanaratra ny lohany izy, nefa koa tsy hanao lava volo, fa ataony tsara ety. Ny fomba fiseho, 19, ny divay tsy hosotroin'izay mpisorona raha miditra amin'ny kianja anatiny izy. Hatramin'ny zavatra hohanina, tsy izay ihany, na ny fitondratena aza, 19, ary tsy hanambady vehivavy efa maty vady na izay efa nisaorana izy, fa virjina avy amin'ny taranak'Israely, na izay novinadin'ny mpisorona efa maty no vadiny. Inona no avoitra antsika hatreo? Ny fomba fiseho, ny hohanina ary ny fitondratena, dia misy ny fanamariana avy amin'Andriamanitra izay tokony ho tanterahan'ny mpisorona, zany hoe ho tanterahan'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy mijanona eo ihany anefa, fa mbola mitoy ny fahamarinana izay avoitra ny tetenin'Andriamanitra ity. 17, ary ampianatra ny oloko ny tsy fitovian'ny masina sy ny tsy masina izy. Io zany no andraikitry ny mpisorona. Ary ampahafantatra azy ny tsy fitovian'ny tsy madio sy ny madio izy. Eto no ahitantsika fahamarinana goavana ihany koa, ny andraikitry ny mpisorona, ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra, hitantsika ao ambadika izay, hampianatra ny oloko izy ny tsy fitovian'ny masina sy ny tsy masina. Mbola mifandray amin'ilay zavatra efa voalazantsika teo aloha izany. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra natao hitondra eo anatrehan'ny vahoakan'Andriamanitra izay marina, hampiavaka izay masina sy izay tsy masina. Io no andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra ary aseho eto. Tsy mijanona hatreo nefa, 14, ary raha misy mifanditra, zany hoe eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra, eo amin'ny Israelin'Andriamanitra raha misy mifanditra, dia ireo levita na ireo mpisorona no hitsangana hitsara. Mbola misy andraikitra sarobidy ihany koa zany izay mipetraka amin'ny mpisorona ary avoitra ny tenin'Andriamanitra eto. Izy ireo mpanompon'Andriamanitra, ireo mpitondra fivavahana ireo no hitsara ny adin'ny Israely. Misy zavatra mahamenatra indraindray no mieritreritra azy. Rehefa mahita ianao fa amin'izao vanim-potoana izao, ireo mpanompon'Andriamanitra izay natao hitsara hoy voalaza ny teny, ireo indraindray ary ankehitriny no miady, mifandritaka, ary indraindray aza tonga hatrany amin'ny tribonaly mihitsy ny gidragidra. Misy zavatra mampieritreritra ao. Misy zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao izay tokony ho tandreman'ny mpanompon'Andriamanitra. Olona masina, olona mampianatra ny vahoakan'Israely ny mpanompon'Andriamanitra, fa tsy natao hiatra na ho anisan'izay tsaraina indray. Mbola mitoy ihany ny tenin'Andriamanitra satria lalina ity andalatsoratra masina izay niraisintsika ity. Mbola hitantsika ihany koa ny filazana momba ny resaka fikasiana ny zavatra mikasika amin'ny maty. Eo dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha teo ihany koa, fa ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpisorona izany, dia tsy nataony hifandray amin'izany. Afa-tsy hoe
amin'ny fianakaviany akaiky. Mbola tsara ihany no manamarika eto fa ao anatin'ny vanim-potoanany testameta taloha isika. Eto zany ny zavatra resantsika aloha dia ny testameta taloha. Tsy manakana nefa izany hisotonatsika lesona ny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, na dia ao anatin'ny testameta vaovao azontsika. Inona ny lesona sarobidy ohatra zay azontsika sotomina amin'izao vanim-potoana testameta vaovao ankehitriny izao? Ny 19 misy fahamarinana anankiray sarobidy. Ary isy lova ho azy dia hoy Jehovah'Andriamanitra, izao no lovany. Miresaka ny mpisorona ihany izy, zany hoe miresaka ny mpanompon'Andriamanitra. Ireo mpanompon'Andriamanitra ireo tsy nomen'Andriamanitra anjara tany izy ireo, fa Jehovah'Andriamanitra mihitsy no niteny hoe izao no lovany. Mbola tsindriny ihany izany, ary tsy omenareo zaratany eo amin'ny Israely izy, fa izao no anjara. Ny soatoavina zay mivoitra eto dia mampieritreritra ny valeur hoy ny teny frantsay. Ny valeur araka ny fomba fijerin'Andriamanitra ho an'ny mpanompony, ny mpanompon'Andriamanitra, izao no lovany, izao no anjarany. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra raha izay no jerena dia natao mihitsy hiankina amin'Andriamanitra, hatoky an'Andriamanitra, hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiainany, ka hifantoka ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra izy. Izay no avoitra ny eto. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy natao ho variana amin'ny fiainana ivelany, fa hifantoka izy ao amin'ny asa izay nametrahan'Andriamanitra azy. Izay no nametrahan'Andriamanitra ny mpisorona. Testameta taloha io mivoalazantsika, saingy azontsika isotomana ihany kosa nefa ny soatoavina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny amin'ny fomba fijery n'Andriamanitra. Eo no ahitantsika ihany koa nefa ny 7 ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanatim-panorenana no hoanina. Inona ny zavatra misy azavain'ny ten'Andriamanitra tsara? Fa ireo mpisorona ireo dia nihinana izy amin'ireo fanatitra zay naterina, ireo no anjara sakafony. Ireo fanatitra ireo mantsy no entin'ny vahoaka izy ireo ho ao amin'ny tempoly, ary dia ireo fanatitra ireo no nangalan'ny mpisorona anjara voatokana ho azy. Misy fahamarinana lehibe koa zany eto amin'ny andalatsoratra masina ity. Ny mpisorona natoky an'Andriamanitra, ny vahoakan'ny Israely kosa nefa nanome ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Jereo nge ny 7 hoe, ary ny santatra ny voaloham-bokatra rehetra avy amin'ny zavatra rehetra sy ny fanatitra rehetra izay alaina amin'ny zavatra atao fanatitra dia ho an'ny mpisorona. Ny santatra ny kobanareo voafetafeta dia omenareo ny mpisorona ihany koa. Ny vahoaka an'Andriamanitra natao tsy ho velona ho azy foana, tsy hanao fomba fiaina hoe samy manako azy, tsia. Eo no ahitantsika tsara ilay soatoavina avy amin'Andriamanitra, tsy olonko azy ny vahoaka an'Andriamanitra, tsia, fa miaina ao anatin'ny soatoavina araka ny fijerin'Andriamanitra, dia izao hanome ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary eo no isotonantsika lesona indrindra. Hay mo narindra'Andriamanitra ny fiarahamonina, hay mo ny mpanompony natao ho velomin'ny vahoakan'ny Israely. Ary raha tantiry ka misy lesona mbola azontsika tsoahana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany, ary so dia izay ary ny mahatonga ny fiainan'ny vahoaka ankehitriny mikorotana, nahoana tsy manaraka intsony ny sorodalana na ny vina zay napetraka Andriamanitra, ny soatoavina zay natao hifameno, hifanampy ny mpanompon'Andriamanitra sy ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny mahafinaritra dia ny mahita eo amin'ny farany 7 hoe mba ampitoerina fitahiana ao an-tranonao. Miresaka amin'ny vahoakan'ny Israely izy eo. Rehefa manome ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ianareo izy, rehefa mikarakara ny mpanompon'Andriamanitra ianareo, inona no hitranga? Ampitoerina fitahiana ao an-tranonao. Ny antoko ny fitahiana raha ny vina, raha ny soatoavina araka ny sitrapon'Andriamanitra no jerena, tsy hoe satria za mahitahita na miezaka mikarataka
na araka ny fomba fitenenana ankehitriny mihitsy ara hoe lava tanan'akanjo. Tsia, ny soatoavina, ny vina araka ny tenin'Andriamanitra, satria miankina amin'ny tombo ary manome ho an'ny tombo. Ary io no atanterahan'ny teny hoe mba ampitoerina fitahina ao an-tranonao. Manahoana reny toerana misy ahy? Inona reny soatoavina izay arahako amin'izao fotoana izao hoe ny soatoavina izao tontolo izao samy olonko ho azy, samy mandeha samy mitady, sa ny soatoavin' ny tenin'Andriamanitra manome ho an'Andriamanitra, mivelona araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia ampitoerina fitahina ao an-tranonao. Ho tanteraka amintsika tsiraray avina izany, ka ny tokantranontsika dia ho hitoeran'ny fitahin'Andriamanitra. Iaraka ivavaksika. Misaotra Tompo no ny fampatsiahivanao anay fa hay ny soatoavina avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny an'izao tontolo izao. Fa ny kristianina, ny mpino izay manaraka an' Jesosy Kristy dia natao hanana soatoavina mifanaraka amin'i Jesosy Kristy. Ampatsiarovy anay zany amin'ity andro anio ity ry Tompo. Misaotra Jesosy. Amen. Mana isan'andro fandinihana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay afarana amin'ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.